Manahoana tompoko? Somba hitanao tetika ty olona amin'ity sary ty. Sakafo ty zay tamin'ny malariva e. Tadinao, everiko fahody izy nefa hatramin'izao mbola tsy nody ihany. Efa hainy nefa ny hotely atorianay. Mifanaraka izay fa hisakafo eto izao maraina izao. Rasikely hoe, ty le lehilahy kely be resaka be iny. Ie, izy mihitsy. Alina izy nitako mivoaka teo, ianao le tany amin'ny WC iny. Zany ve? Misaotra betsaka ary. Lasay za re lary joro. Manana vamma ihany lesitsika tiry-pandy akamo. Jereo le lalana fa tsy loazany lahy menimeniny io fotsiny. Ialako lesy zany tsy mba mahay mifaly mihitsy. Nahatratra-pamosavy vita iny. Nahatratra-kialan'oro, vita koa iny. Zao nahazo vamma. Lahy ty hoa tena tsy. Ary ataovy tanana roa le voalohany fa mizesita mametraka tanana amin'ny varavarakely indray la. Ka zao ny ataon'ireny deby reny rehefa mitondra vamma. Efa manomboka miova zao ny fiainana. Dia tsy maintsy ampanarahana an'izay koa ny fombafombantsika. Andao ary manomboka izao ataontsika hoe raha amin'izay joro ny fiantsoan'ny lahy. Ledy antitra be kosa lesy zany e. Fangatsy hoe mila ovaina indray fombafomba fa hoe nahazo vamma e. Aleo joro ihany ka. Avereno amin'izay aloha le nitenen'ny Asmodéan'ny lahy tamin'ny mail fa za tamin'ny alina tonga dia natory. Raha araka ny olona izay zany dia any Moramanga misy an'ity vehivavy amin'ny sary ity ho resahantsika. Anontaniana hoe aiza zany ifoka zany. Inona ity zany ifoka zany? Tsy dia mazava amiko koa ary fa araka ny lazain'ny Asy hoe ohatrany hoe famaky kely zany hono io. Famaky? Ataon'ny lery inona ity famaky? Maninona lery raha mividy? Karaka ny anarany en'la zany dia tsy famaky mitovy amin'ny famaky rehetra izy ity fa manana ny heriny manokana. Hoe maninona ity? Tsy namaly ny tena asany aloha Asmodé fa raha nanao fanadidina dia zavatra efa tsy hita ela be izy io. Natsoky kely manko mira dia misy document be da be nalefan'ny olona fantano anahy. Hitako hoe lahy teo amin'ny ordinateur teo foana tamin'ny alina. Za tena reraka dia to dia natoriko. Aiza ve lesy dia vao makaina kely dia ho lasa indray. Dia nitako tao hoe ilay ifoka hono ohatran'ny famaky vita amin'ny vy efa ela be zany tamin'ny andro ny tolo. Eny e, dia inona ny tena mahasamihafa azy zany? Mavita mamono devoly hono e. Fangaly ity mety maty ny devoly? Tsy haiko fa zany ny vakiko tao. Ka jereo amin'izany, raha mahafaty devoly tokoa ilay ifoka dia asainy Asmodé alaintsika io satria mahafaty anazy. Izay mihitsy koa ny tao an-tsaiko. Dia aiza ny ahitantsika ny vehivavy io ary? Misy fisakafoanana toron'izay dia ahoana ny mampiseho an'ity sary ity dia tonga dia hain'ny olona hoe aiza ny misy an'ity sipy ity. Tady sipa dia antaniana izy. Mora kely. Mety zany e. Jereo kely hoe riborin'ny riva ohatran'ny tsy tazako ity. 50 km sisa. Sady efa manomboka noana sahady aho zany. Za koa ary. Masiro be ty hamburger. Aleo rangara rehefa vao tena misakafo any amin'ilay toerana torin'ny Asmodé. Sa ahoana? Sady za koa zany te hatory kely aloha. Sady tsara kely kosa ty hôtely ity a. Tena mbola tsy natory tanaty fandriana amin'ilay be ohatr'izao mihitsy lesy aly. Tsy maintsy hatory kely koa rehefa avy eo. Aza hoan'ny lahy daholo ilay sakafo fa rehefa mifoha hoaniko io a. Matrizy lahy fa rehefa mifoha lahy hitantsika eo e. Zay vao tena hihinam-bary amin'izay. Hoany daholo amin'izay zay ty lahy fa misy ny vola zao. Dia tena hihinana tokoa moa zaniko. Ary toa ela be koa ilay serveuse vao manantony. Mandrasa tantana fa izy ary be olona beko. Ary tena tsara kely kosa ilay toerana. Vasa hoe mba hanahoana ny sakafo. Salama madama. Ny anahy tao an'ilay nombiritra dia mba asiana lasary kely dia omena ranona panga azafady. Dia ny endry namako ry Steak frity ray a. Lasopy van-tanina ray a. Henan-kisoa sy anamadinika dia jus naturel ray vera. Ay! Dia asiana sambosa kely anankidimy azafady. Sy ireo ve lahy? Rehefa resaka sakafo aho tsy misangisangy zany. Avelao hoe sakafo kely aloha fa tsika nge zao aperina asy e. Iny ariko.
ahoana amin'izay ary nanontaniana an'izay misy an'ity vehivavy ity e. Le raha matoto ihany anontanianako. Izay koa moa izany ny baiko azy dia tsy maintsy anontaniana fa za kosa aloha tsy hanao an'izao mihitsy raha tsy ilay resaka contrat. Tsy haina olona mpijorojoro eny an-dalana ty ho anontaniantsika mitsamina ity. Izay mihitsy ilay izy. Mampime koa ialahy ity ka. Taty ilay sary fa iny ilay raha matoa dia anontaniako izy e. Azafady madama, so mba hainao kay hoe aiza no mety ahitanay an'ity vehivavy amin'ny sary ity azafady? Hoe jereko ohatra mbola tsy hitako taty mihitsy io a. Misy olona malala ny olona rehetra izay eto an-tanàna sakafo eto rehefa rivariva fa indraso kely dia izy anontaniana e. Sorabetsaka madama. Mazotoa ary nareo misakafo a. Yo, Amen. Zay, mazotoa ialahy, mazotoa. misaotra. Sao mba olona efa tsy aty-tsony kosa le sy tia asainy azy tadiavintsika ity le. Tsy aizony mihitsy fa dia nitenen'ilay ry loatra eto dia nitombona tsara foana. Izy izany olona tenen'ilay madama teo izany ary e. Hoana aloha ny sakafo fa tenenina antsika foana izany rehefa eo ilay olona e. Adiniko marina ny teny any lava niantso anany eny tamin'ny alana tory iny. Dia inona ity mivavoany amin'izy mivady ihany? Tsy dia misy hoe inona fa nanontany anahy fotsiny izy hoe roviana hono izany afaka mandalo any fa ohatran'ny somary sahirakirana kely kory zareo. Sao zao ialahy afaka manampy tsara ny ray aman-dreny lahy fa misy vola kely. Dia rehefa vita koa ny asa dia amin'izay ialahy tena efa tsy misy olana intsony. Eny e, marina izany fa tsy haiko hoe roviana nefa izany andalo any. Rehefa milamindamina kely ny ity dia mandeha lahy e. Sady mba mety fahalerizana izy mivady mahita ny lahy mitondra vola be. Amin'ny farany izay ihany no tena tsara indrindra. Manampy ny ray aman-dreny. Marina mihitsy izany lazainy lazany. Tsara be mihitsy ny sakafo ato fa aleo ato antsika amin'ny sakafo rapitsy e. Tsy maninona rehefa ato ny tily lahy sady raha tsy tonga koa ilay olona dia aleo aloha atoroka. Dia raha pitso miresaka aminy dia ho any amin'ny WC kely aloha. Ndana re, rehefa jerijereko eto izany olona mahafantatra ny olona rehetra izany. Ary lasaiza koa joro teo. Lasa mivoaka any anga ilay namako teo ramose. Sa tsy hitanao? Tsy hitanao ve? Andraso atsoko hoe. Totsy mandray nefa tsy ohatrany koa ilay fiara. Lasa ataoko mesazy ary teneniko fotsiny izy hoe miandry an'lahy any amin'ilay hôtel Natoriana fotsiny aho. Nandeha nitondra vamy izy izay fa tapohanina hazo fiara. Za koa somary reraka dia atoroka. Tena sira ve ianao fa tsy nandalo teo mihitsy izy? Tanteraka. Joro. Efa natahotra be za hoe lasaiza ary lahy. Fa nisy inona? Fa maninona tsy miteny hoe mandeha? Telefonina ny lahy minio tsy raisin'ny lahy akory. Ary aza fihinana mafy be aloha za. Avy ela mipetraha fa misy zavatra tsy napoziko ny tranga tamin'angely ity tamin'ny alina e. Mbola matahotra ihany ary aho amin'izao. Efa natahotra be mihitsy aho. Fa misy inona ity? Hitan'ny lahy tamin'ny alanaka any amin'ny WC iny. Dia nisy vehivavy izay nijoro tetsy ampita tetsy. Nanao akanjo fotsifotsy be izy sady tsara tarehy be. Nanaraka vehivavy izany ialahy alina. Dia za ve lesy navela lany taintaina fotsiny nefa ialahy nanaraka vehivavy. Enoy aloha. Dia rehefa nahita an'ilay vehivavy za dia nitadidy aho hoe iza moa ity olona ity fa tena ohatran'ny olona efa hitako izy izany. Telo ity za vao tonga saina hoe aika ilay sipa tamin'ny sary e. Zany ve? Dia nivoaka za dia nanantona anazy. Vao nanantona anazy aho izy lahy dia ohatran'ny tsapako somary hoe etiketin-javatra izany. Ary manao inona rereto ianao?
miandro olona kana eto za. Izay ny olona nalefan'ilay olona fantatrao. Sady misy fanontaniana tiana ho apetraka aminao e. Andao za atero ary aloha fa efa alina be ny andro. Ndao ary hoe tsy amin'ny fiara fa ateriko ianao e. Joro aloha ny anarako e. Voangy. Mangatsiaka be zany. Ohatran'ny hitako atsatra be mihitsy ianao. Lasa aloha alako tia akanjoko ity dia omeko anao e. Mangatsiaka be aho a. Ianao fa omeko anao tia akanjo ity. Oay! Ary lasa izy ito. Andraso aloha. Miteny anavy alahy hoe tena marina ilay tantara hoe misy sipa mitondra lehilahy dia makany an-trano nefa ilay sipa matotoa. Dia ndraso fa toizako. Andriamanitra aho. Fa ataony zanony ianao? Midira tendao atero a. Okey. Inona ary nahazo nanaraka vehivavy amin'ny andro alina loatra izao? Inona ty asa mpanaovy asa mody anay ity? Vehivavy fotsiny io e. Na matotoa ary tsy mahavita manao ninninina ny lahy. Midira dia hoeto ny fiara dia any amin'ny misy azy any anontaniana ilay ifoka. Rehefa vita daholo ny asa dia mahazo vola be mandra-pahafaty. Vola be. Vola be. Azafady fa nijanona kely za teo fa andao ary. Aiza tsara moa misy anao teo? Mahitsy ihany dia mivilaka vanana. Tsy mampatahotra akory. Normal. Ohatran'ny fasana izany no manodidina rehetra. Io trano ngeda be io? Oay. Toa misy trano ngeda be eo ampovoan'ilay Ndao midira kely fa tsy maninona e. Dao ary. Fitiavam-bola daholo izao. Atony tranonay, za ty tsy mananinino nomenanao akory. Tsy maninona ka. Fa hono a, misy fanontaniana efa tiako apetraka aminao izay. Apetrao fa tsy maninona e. Voangy moa ny anaranao teo e? Ie, voangy ny anarako. Za mitady an'izany ifoka izany. Sao dia mba hainao hoe aiza misy an'izany. Odio. Amona fandroandra ve dia taminao? Anampy anao aka. Ho ataonao sonotra nanaovan'izy ireo anako. Ny tenan'izy ireo ao ampio dia nataony zareo sorona. Ho an'izany zavatra tompon'izy ireo izany. Voangy a. Miala ianao e. Dia teo no hitako hoe misy vakoka gasikasy paozina fanafody izany anaovana eny amin'ny tanany eny. Niazakazaka anak eny aminazy dia nalako ilay izy. Dia inona ny tranga? Afaka nitadina matotra. Afaka miala eto tany amin'izay. Soa ihany. Tsy hanao ininona natsoa izany ianao a? Nofatoran'izy ireo a, ny vatako efa maty fa ny fanahiko nijanona teto foana. Nitondra lehilahy marobe tato aho mba hanampy ahy fa ny atory araka amiko ihany ny tanjony. Izay no nanaovako azy mifoy eo ambony fasana. Fa ianao ry joro avelako mandeha fa nanampy ahy. Faly efa nanampy anao. Mety izay mihitsy ngamba no nahatonga nanahita anao io. Ary mba lazahoana amin'izay moa hoe aiza mety ahitako an'ilay ifoka fa manampy anahy koa nge ianao raha manorana amin'ny misy an'izany. Izay naniraka anao teneninao hoe jialy no mahalala misy ilay famaky. Dia tsy misy afaka teneninao ankoatran'izay hoe? Tsisy afaka teneniko anao ankoatran'izay fa ny finoany zareo a. Aleo hamonjy izay toerana tokony misy ahy. Fandraso aloha. Iza le zareo? Tankina. Tsy hitako izay lazaina. Vitan'ny lahy rery izany ny asa. Za efa natahotra hoe nisy nanao inona tany lahy. Izany eritreritro hoe ninona nataontsika mitsamina dia tsy maintsy tonga izao andro izao. Niaona tamin'ny aso modelo dia avy eo naka ny mamazelona, naka ny leka alan'oro, dia avy eo indray niaona tamin'ny voangy. Hitady an'ilay ifoka.
azony lahy izy tsy haiko loatra ny manazavana an'ilay izy fa efa izay mihitsy ny anjarantsika. Misy zavatra mitrangany tsy haiko hoe inona fa misy ady homan'ny asomode any e. Tsika ihany ny olombelona ao anatin'io ady io ary tsy maintsy hiaro ny taranaky ny olombelona tsika. Ataontsika ny planina hatramin'ny voalohany fa izay koa anjarantsika izay mantsy. Tiako izay resaka elahy izay. Teraka anao an'izao sika dia ataontsika ilay izy. Hitako fa nety daholo mihitsy izay natao. Any ho any mety misy anton'izany. Fa ho fantarintsika izay. Azony lahy ny tiako tenenina. Ndao tadiavintsika izay ivoko izay. Tadiavina izay dialy izay izany. Fa tsy maintsy makany amin'ny eny alohan'izay sao dia sanatria tsy hahita azy zareo intsony Olona mpiaditsika tsy sasakana antsika izany. Tsy haiko indray ty numéro miantso aty. Say asomode ve? Allô? Rina? Ay, manao ny ry? Iona? Ohatra hoe oviana re? Vao ho any Antananarivo izao io dia rapitso maraina ohatra. Tsy maninona ka. Hitako io toerana io fa ao zany. Amin'ny sivy iny ve mety? Fa iza ity zany? Rina no niantso teo. Rina? Iza moa ty Rina? Rina. Tadidiny lava ilay namany landy be iny e. Ay, tadidiko. Fa ahoana hono ity? Misy zavatra tantarainana ao ny momba ny landy. Inona ity zany? Tsy mila anazy ny lamakany Tsy haiko lesika. Alefa zareo makany fandany lara ho any amin'ny ray aman-dreniny lahy. Dia ahoana raha miteny asomode hoe misy asa indray? Resahako izy fa kontra miaraka an'ilay izy dia tsy maninona raha vitako rery. Aza mieritreritra an'izany alahy fa ndao ilahy. Mbola eo foana ny adina tsekera ary alahy. Mivonona fotsiny dia noho ny telefonina. Mandroso amin'ny dingana manaraka foana tsika